Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manentana ny indostria eto an-toerana ny BNGRC mba hamolavola paikady entina iarovana ny tsy isian'ny loza ateraky ny fiparitahan'ny akora simika eo amin'ny mponina manodidina azy reny. Efa nisy hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitra ao anivon'ny BNGRC ny nanatanterahany tetikasa Ambatoviny tahaka izany ary natao lesona izany ho an'ireo orinasa rehetra izay voakasika ity tranga ity. Ny teknisianina vao atsinanana zany nanao an'le plan de préparation risque industriel zay zany efa vitantsika io zavatra goavana dia goavana mihitsy io satria afaka hoe isaonana any Ambatoviny moa zany hoe afaka nanao izy hoe ny atao aminay ihany ny arovanay nefa izy dia araka ny fomba fanaony mazatra manao koa hoe ahoana ny arovantsika ny manodidina zany amin'ny resaka système d'alerte ary isaorana be koa zany atsinanana ny région zany zay navitan'io satria goavana dia goavana nanaovana an'izy io efa ataoko hoe roa taona mihitsy ny karakarana azy dia maly zany vao vita le arrêté milaza fa manana soamatsara io plan de risque industriel io zany atsinanana ny fanentanana zany dia tokony hoe itsika rehetra entreprise manana industriel dia tokony hanana n'io plan io daholo ahoana ny fiarovantsika ny mponina manodidina an'le usinetsika zay zany ny entanana zany tsirairay izay eto amin'ny BNGRC dia vonona foana anampy amin'ny fanaovana an'ireny plan reny.